that his name occurs in this book of mine, our book, the Quran, 500% more time than the name Muhammad. Did you know that? You Muslims, do you know that the name Jesus occurs in our book 500% more times than the name Muhammad? Did you know that? Did you know that? Dia ahoana ho ny Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny Antikristy. Ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny Antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Dia ahoana kosa ozy ny Baiboly milaza indrindra ny teny nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko faha-12 manomboka ny 19 hatramin'ny 20. Fa ho Jesosy, lazaiko aminareo, nazovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Dia mbola niteny ihany ny Tompo hoe, fa izay mandahay eo anatrehany olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Fa nazovo kosa no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka izy. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.